Iresaka ny vaovao politika kosa sika ny sehatry ny fifandraisana amin'ireo firenena vahiny sy ny fanambarana izay niombonan'ireo eveka katolika no niompanan'ny fitombita izay nataon'ny filohan'ny repoblika isan-kerinandro moa dia manatanteraka fampitakafatra tahaka itiny hatrany ny filoham-pirenena ary manana lohahevitra sy ireo raharaha eto amin'ny firenena no hitondran'ny fomba fijeriny ao anatin'izany. Nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho votoatin'ny serasera fahafito nataony omaly hariva ny momba ny diany any ivelany ireny. Tany Zambia izy farany teo taoriany tany Allemagne ary mbola maro ireo firenena nahazoany fanasana ka mbola tsy diana raha ny nambarany. Maro koa ireo firenena izay nametraka ny fitokisany amin'ny mpitondra ankehitriny ka manasa antsika ho hiatrany izy. Firenena misandratra i Madagasikara izao satria tafaverina eo anivo ny fikambanan'ireo firenena maneran-tany raha ny nambaran'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina. Efa miova tanteraka ny fomba fifampidiniana amin'ny vahiny fa tsy tahaka ny mahazatra intsony. Mila maneho ny fisiditsika isika malagasy sy Madagasikara. Tsy tahaka ireo tany afrikanina hafa izay sady akaiky kokoa ireo firenena dehibe isika ka efa mivondrona eo amin'izay misy azy. Ohatra ny eo Afrika andrefana, ny Afrika afovoany, ny Afrika atsinanana, ny Afrika atsimo. Ilaina amafisina koa ny fampitokisana izay fototry ny fampirarahana sy ny fiaraha-miasa rehetra. Aoka isorona ao antsaintsika koa fa tsy voatery findramam-bola foana ange no ataon'ny filoham-pirenena rehefa mandeha any ivelany e. Tsy ho tahaka ny sanatria saka mangatadava isika izao. Raha iresaka ny ditany Zambia ohatra dia firenena manana traikefa eo amin'ny fandrosoana io firenena ty Afrika io. Iara miasa akaiky isika manomboka izao eo amin'ny lafiny fambolena, ny angovo ary ny sehatra hafa ary azo tombony amin'izany ny vahoaka malagasy. Raha tany Zambia koa aho dia nandeha fahafatra mafonja ho an'ireo firenena ao anatin'ny COMESA. Tsy tokony ho izao iaho no toerana misy an'ireo firenena ampikambanao ka any velany iray no manafatra entana betsaka tahaka ny hoe tsy mamokatra na inona ny ato anatiny ka lasa fatiatoka fotsiny. Mitovy hevitra amin'ny fiombonam-ben'ny eveka katolika koa aho hoy ny filoha nandritra io fitombita fahafito io. Nilaza tokoa mantsy ny fiombonam-ben'ny eveka farany teo fa mila fiovam-penitra mahery vaika ny firenena ialana amin'ireo fahasahiranana sy korontana efa raiky tapisaka izay niainan'ireo vahoaka malagasy nefa azo raisina ireo modelin'ireo firenena hafa mandroso amin'izany fitadiavana vahaolana izany.